Notokana n'androany ny foibe nasionalin'ny trano koltoraly malagasy tsara ny manamarika fa efa 520 taona no nisy vovonana ity saingy izao kosa vao nitsangana ara-dalàna ny trano foiben'izany toerana izany. Mitatitra ny tsara ho fantatra mahakasika an'izay Rotsy Rakotondray ny eo amin'ny sarin'ny Hemam Rasoanaivo. Amin'ny fomba ofisialy androany ny foibe nasionalin'ny trano koltoraly malagasy ahafahana mitahiry ireo voka-pikarohana samihafa momba ny kolontsaina malagasy maneran-tany, entina indrindra anehoana fa ilaina ny famerenana ny maha-malagasy ary isan'ny antoky ny fampandrosoana ihany koa izany. Ny trano izay notokanana dia entina mamelom-bolo sy mamelo-maso indray ny kolontsaina malagasy. Lalandavitra tokoa satria efa tany amin'ny 520 taona nefa nanomboka nanodimy ankehitriny zany mandalo fa enina 520 taona zany dia tojo amin'izao fampisehoana sy fampahafantarana ny mpiarabelona izao hoe misy ny trano koltoraly malagasy ary izao no zava-bita sy miarahana amin'ny fiarahamonina tahaka izao. Tsorona zany fa raha ny toerana tahaka izao dia tsy afaka anehoana akory ny ampafony ny zava-misy atao amin'ny trano koltoraly malagasy fa izao aloha no azo mitanterahana noho ny toerana fa raha ny fangirina dia mbola anana toerana afolo enina amin'izao zahay vao mendrika ny zava-misy atao amin'ny trano koltoraly malagasy. Amin'izao vanim-potoana izay diavintsika izao indrindra dia misy ny karazam-panafiana ny kolontsaina ary rara noho ny mpikambana ao amin'ny trano koltoraly malagasy raha mijoro amerina sy amelom-bolo indray ny kolontsaina malagasy izy ireo. Mitondra soa ny firenena ny foibe nasionaly satria ny zavatra izay volavolaina eto izay atao seha-pikarohana eto dia tsy mijanona ohatran'ny teoria intsony ka hoe mahasoa ny vahoaka, tsy mijanona teoria ohatran'ny intsony hoe tazomina ao anivon'ny trano koltoraly na tazomina ao document citoyen fa entina ao anivon'ny fiarahamonina izay ahafahantsika mandrindra ny fiarahamonim-pirenentsika. Ohatra hoe amin'izao fotoana izao hitantsika hoe somary sahirankirana ihany ny firenena amin'izao zavatra rehetrarehetra izao. Ny foibe nasionaly zao taona ho avy sao tsy mikarakara ny taom-baovao malagasy. Taom-baovao malagasy io satria iny zany iraisantsika amin'ny fomba mampahendrena, iraisantsika amin'ny folo efapolo mahery atao amin'ny firenena. Ny tenemantsika amin'ny taona ho avy zany dia ny zao tsika izao tsy fantatra atao izay marina sy diso fa milamintsika aloha fa fitiavam-pirenena. Anisan'ireo voasa anatrika ny fanokanana ny foibe nasionaly moa ny mpanabe satria ireo mpianatra ihany koa no isan'ny kendrena ho tonga hitsidika ny foibe ny trano koltoraly malagasy. Mety koa ilay izy satria mila hiverina andoharano zany tsika na eo raha mifanatotoloana izay hita hoe zavatra tsy azontsika ialana zany dia eo koa maha-malagasy itsika. Raisiko ohatra ny fankatro izay kolontsaina malagasy efa fahagola. Raha nazavaina zany ny fanorona dia projet zany hoe tetikasy fa kosa ny katro dia gestion fitantanana ka raha sika amin'ny alasy-behivavy zany mifameno ireo hoe ny ray manao tetikasy dia azontsika hoentinentan'ny fiarahamonina amin'izao fotoana zany hoentintsika amin'ny kolontsaina taloha amin'izao fotoana hoe mbola misy azo trandrahana ireo fahendrena nentin'ireo tolorazantsika hatramin'izao ankehitriny izao. Manomboka androany araka izany dia misokatra ho an'ireo rehetra mikasa ny hanao fikarohana na ihany koa te hametraka ny fikarohana olova ho an'ny taranaka faramandimby ny foibe nasionalin'ny trano koltoraly malagasy eny Kianja Ambohimangakely.